miarabantsika tsirairay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ilay tompony fonotsika sy mpanefa azy, ilay Andriamanitra mahery. Raha iny mandrakizay noho ny fahasoavana mbola matozy ao antsika ary hanomezan'ny fotoana indray ahafahantsika miaino ny teniny, ho famelomelomana ny fanahintsika, ho fampaherezana ary ho fanamasinana antsika satria ny tenin'Andriamanitra no manamasina antsika ary fantatsika fa ny manam-pahamasinana no ahitan'ny tompo. Satria zay ny voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny tompo. Dia tombonandro indray androany ahafahantsika mandray ny teniny ary anamasina antsika anie zany teny zany. Laharana fa 470 tsika zao amin'ity fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao ity. Raha mandeha matv zany izy ity dia ambara amintsika hoe ifarana ny fandefasana azy amin'ny matv amin'ity volana marsa 2024 ity ny fitoriana sy ny fizarana eto amin'ny matv no tapitra ilay miomana eona amin'Andriamanitra ao, fa ny fitorianan'i Jesosy Kristy mitovy foana amin'ny sehatra hafa, amin'ny fomba hafa. Ny radio miomana en ligne dia mandeha hatrany ny site www.miomana.com dia mandeha ihany koa, dia ny YouTube kristianina V9 dia ao koa nahitantsika ny fandaharana fitoriana maro isan-karazany zay apetraka ao antsika rehetra ao noho ny fahasoavan'ny tompo avokoa reny rehetra reny, noho ny fiasan'ny fanamasina zay mampiasa anay araka ny sitrapony, dia izy no miasa ary dia mandeha foana ny toriteny ao anatin'izay rehetra zay, fa ambara amintsika hoe ny amin'ny matv zany efa ifarana atsoatsy. Misaotra antsika ny amin'ny fampaherezana zay ataontsika amin'ny fomba maro isan-karazany, satria dia mipaka aty aminay sy ny mpiara-miasa rehetra tokoa zany, ary misaotra ny amin'ny fanohanana ambavaka sy ny fanohanana amin'ny lafiny maro ihany koa. Andray tenin'Andriamanitra tsika zao ao anatin'ny fiainantsika rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia betsaka ny ady satria izay ny tenin'Andriamanitra hoe Paoly dia niteny mihitsy tamin'ny Timoty hoe miady tsara ny finoana. Fiainana kristianina zany dia ady, combat. Misy ady ao adiny maizina sy ny mazava, adiny marina sy ny lainga, adiny famasinana sy ny falitona. Ary dia ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika miady ny tsara ny finoana. Talohan'ity fitorian'ity dia nisy le fanambarana fampianarana le hoe toero izy ny toerina ny devoly fahavalonareo mandehandeha taka ny lioana mierona mitady zay rapany. Dia toero izy miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Nomeny tompo fahefana ny fiangonana, nomeny tompo fahefana ny kristianina, ny zanak'Andriamanitra nateraka indray, lay tsy nateraka ny nofo aman-drasy sy ny sitrapol'olombelona fa nateraka avy any an-danitra, nateraka avy any ambony, manana ny heriny fanamasina, dia nomena fahefana atohatra ny devoly. Satria nahoana? Jesosy Kristy nandresy an'ny Satana, nitsahany, nopitehany, noreseny teo amin'ny hazo fijaliana ny didy zay nisy fampiaingana, ary naseho miariary teo amin'ny hazo fijaliana ny fandresena, ary iny fandresena iny lovan'izay rehetrarehetra mino an' Jesosy Kristy. Ho anao mandray an'izao teny zao ihany koa dia mandova fandresena ianao amin'i Jesosy, ary tsy vitany hoe fandresena fa voalaza ao amin'ny Romanina hoe manoatra noho ny mparesitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Dia te hampahery antsika tsirairay avy amin'ny alalan'izao fitoriana zao hoe mandra-pahatonga an' Jesosy eny amin'ny raha lanitra dia mitoy ny ady. Efa vita ny famonjena, efa azo ny famonjena, efa manoatra noho ny mpandresitsika, fa isika mila miambina, mila mitoetra ary mitazona an'izay fandresena zay ao amin'i Jesosy Kristy anohitra ny fahavalo. Dia ny zavatra anankiray tiana zaraina antsika eto dia zao hoe ny ahafahantsika mitazona ny fandresena, ny anana antoka ny amin'ny fandresena, ary ny atonga ny devoly tsy sa ikitikitika atsika, tsy sa ikasitanana atsika, tsy ahavita andrava na amotika na andresy atsika. Izay no ambara amintsika eto hoe ny fanalahidy no atonga an'izay dia zao tahaka ny an' Jesosy Kristy. Inona moa no natonga an' Jesosy nandresy? Inona natonga an' Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana? Io ny mission an'io, io ny mission an'io ary raha tsy vita io dia veritsika, tsy vita ny famonjena, tsy nisy fiainana ho an'ny olona rehetra fa
fahatezeran'andriamanitra no nitoetra ary fijaliana mandrakizay fa tanteraka jesosy ny famonjena tamin'ny alalany nanomboana azy teo amin'ny azy fijaliana ary natonga an'andriamanitra afa-pota amin'ny raha zay nalatsany ranjanak'ondry tsy misy kilema manaisotra ny fahotany zao tontolo zao ary vity indray mandeha monja ny fanatitra sady jesosy ny fanatitra sady izy ihany koa ny mpanatitra izy no mpisorona izy ny fanatitra ary teto tany izy niaina nandritra ny telo amby telopolo taona tsy lavo tsy nenjera tsy nanota tsy nalalaota inona ny aton'izay de satria zao ny voalazany hoe ny fanahin' Jehovah tompo no atao amiko nanositra izy hitory teny soa mafaly zany hoe ny atombohan' le asan' Jesosy Kristy de le fanahy masina no tao aminy tadio tsara talohany nanaovany asa de nataony Jaona mpanao batisa izy rehefa vita ny batisa niseho ny filatsahan'ny fanahy masina ny famenoany fanahy masina azy voalaza hoe tahaka ny voromailala teo andohany de nanompoka teo am'izay izy netiny fanahy tany anevitra fa izy netiny fanahy tany anevitra iny ny fanahin' Jehovah tompo no atao amiko izy ao amin'ny Lioka toko faefatra de ny manambara an'izay hoe ny fanahin' Jehovah tompo no atao amiko zay zany hoe natonga an Jesosy nandresy fakapanahy nandresy ny fahotana nandresy lahatra olona natonga ny olona anaiky azy ko mpampianatra ho apôstôly ho mpamonjy ho mpanjaka ho mpamonjy ho zanak'Andriamanitra de nolay fanahy masina tao aminy inona ny asan'io fanahy masina io inona no ny ilana n'io fanahy masina io de ny ilana n'io fanahy masina io satria misy mission misy asa ho atao ary tsy vita io asa io tsy tanteraka io asa io raha tsy ao le fanahy masina io zany ny ositra nomenan' Jesosy tompo ary io nampandeha nandehanany nandreseny nitondrany fandresena nanehoan'Andriamanitra fahagagana sy famantarana sy fahalebiazana tamin'ny alanan' Jesosy Kristy Luka toko faefatra amby folo ozy izy hoe andiny favalo amby folo ny fanahin' Jehovah tompo ny fanahin' Jehovah no ato amiko satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba anafaka izay ampahoriana hitory ny taona kasitrahan' Jehovah ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra zany ho anao zanak'Andriamanitra manara-dian' Jesosy ny asa ataon' Jesosy no ataonao koa le fanahy masin'Andriamanitra voalohany indrindra no mitoetra ao aminao no manositra anao de maniraka anao hitory teny somafaly ho amin'ny malahelo hitory fandefasana amin'ny fatotra fampahiratana manjamba anafaka izay ampahoriana hitory ny taona kasitrahana alohan'ny hitorianao teny somafaly ao amin'ny malahelo ianao aloha efa mila tsy malahelo ianao aloha efa mila manana an'le teny somafaly fa ataonao hoana ny ampifaly olona ataonao hoana ny alahelon'olona raha tsy efa ianao aloha ny aina sy hinatsapa n'le fanosorany fanahy masina ka teo anatin'izay zavatra mety hoe nampalahelo zavatra mety hoe nampitomany nampitanondrika de tsapanao zany herin'ny fanahy masina zany Korintianina faharoa de milaza mihitsy Paoly hoe isaoran'Andriamanitra fa ao anatiny hoe fa danger de mort ny fiainanay efa SOS fa mahatsapy zay fampiononana avy amin'ny fanahy masina mahatsapy fa fampaherezana avy amin'ny fanahy masina mba amin'ny alalanay koa afahanay mampahery ny hafa rehefa aveo tsy religion ty torina aminao ty eto miomana eo amin'Andriamanitra ao tsy fombafomba tsy anarana tokom-pivavahana fa fiainana mila olona efa miaina an'le filazantsara miaina an'le fifaliana sy le fanafahana le teny somafaly efa nafaly zany hoe efa nizahana toetra efa nitestena zay vao zaraina amitsika tsirairay avy fa tsy iresadresaka fotsiny eto zay andany lera 20 minitra andany andro fotsiny de tsisy fiainana ho an'ny olona fa zavatra efa niainanay ny zarainay aminao tao anatin'ny alahelo zay tao anatin'ny tomaly zay fa rehefa nikasiny fanahy masina zay dia niainana zany hoe fifaliana vaovao mafaly voaray zany ataonao hoana nitondra fandefasana ho amin'ny fatotra raha ianao mbola voafatotra be da be ny olona mitory filazantsara
Be ny olona lasa manao aventure fotsiny andeha hitory tenin'Andriamanitra, andeha hizara, andeha ilaza an Jesosy Kristy, hitory fanafana, nefa izy ary tsy afaka. Fa alohany nandehanana de efa mila manana an'le fanafahana ianao, efa mila manana an'le afaka amin'le fatotra ianao. Zay ny zavatra iainanao ihany tsy inona mampitainao any aman'olona. Tsy afaka amorona ianao, fa zay anananao ihany no zarainao. Mondrany ngeny amin'ny Petera sy Jakoby teo amin'ny vavadin'ny tempoly, rehefa tonga teo le andeha hiditra ny tempoly, andeha vavaka ry zareo azan'ny apôstôly, de nangataka le malahelo, nangataka vola. De Petera ny teny hoe tsy manana vola fotsy zay na vola mena omenanao, fa zay anananay no omena ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangatsangana le hery sy fahefana, efa testé niaraka tamin'i Jesosy iny, efa niainana niaraka tamin'i Jesosy iny, ary rehefa nilatsaka tao amin'ny Petera ny fanamasina de nampiatra amin'izay izy avy eo. Tsy teoria zany ty fiarahana amin'ny Jesosy ty, tsisy ty teoria le fitoriana ny filazantsara, fa zavatra efa niainana, zavatra efa hita, zavatra efa tsapa ary azo antoka zato isan-jato ny fahamarinana, zay vao mandeha mizara. Fa mampalahelo fa ny olona ny akamarony mizarazara fahatany, tsy hitondra fiainana, tsy mitondra fanafahana ho an'ny olona, fa izy tsy afaka, ny olona otorindra teo vao maika ho vao fatotra. Lasa vao maika amitaka olona, anandeha olona, anambaka olona, amitaka olona amin'le fivavahana, ary hitondra olona any fahaverezana, satria jamba mitarika jamba makany fahaverezana ny afarany. Fa efa mila natsapa an'le fandefasana, natsapa an'le fanalana fatotra zay vao mandeha. Fampahiratana ny jamba, matoa ianao afaka mahiratra ny jamba, efa mahiratra koa ianao zay, afaka amin'ny fiavonavonana, afaka ny amin'ny fieboebona, afaka amin'ny fahotana, afaka amin'le fisehosehoana, ary afaka amin'le fiderana tena. Fa fanambarana an Jesosy ny filazantsara, tsy fanambarana olombelona, tsy fanambarana trano fivavahana, tsy fanambarana tokom-pivavahana, fa fanambarana n'lay nandresin'ny fahafatesana velona mandrakizay de Jesosy Kristy. Mila efa niainana zany, efa miaina n'lay fampahiratana. Fa betabe nge tahaka ny ao amin'ny Laodikia, fiangonana Laodikia tena manana an'izay nilainy ara materialy, ary laza mihitsy hoe tsisy manana arena be, tsisy zavatra mampahory. Fa rehefa Jesosy mijery azy de ozy hoe ianao le mahantra indrindra, ianao le ory indrindra, ianao le jamba, ianao le mitanjaka. Ary jamba ozy izy, fiangonana Jesosy nefa zany. Ianao amin'ity androany ity, tiana lazaina aminao, ahafahanao manohitra ny devoly, araka le baiko nomena tao amin'ny Petera, de mila milatsaka aminao fanamasana, ary mila iainanao aloha ny fanafahana, ny fifaliana, ny fananana hery, ny fampahiratana avy amin'ny fanamasina, zay anao vao afaka mandeha, ary afahanao mandresy ihany koa. De tsy nanana inona na inona tao amin'ny Jesosy Satana. Rehefa niresaka tamin'ny mpianatra izy alohan'ny hanlorana azy ho vonona, de ozy Jesosy hoe avy ny andrina zao tontolo zao, kanefa tsy manana na inona ato amiko izy. Zany hoe raha jerena ny fiainan'i Jesosy, alaina ambony, alaina ambany, jerena ny lasa, jerena ny ankehitriny, jerena daholo, tsongoloana ozy filasantsika azy, avoaka ny dossier raha am'izao fotoana. De rehefa jerena tsy misy anamelohana azy, ary tsisy firaisana tsokombakomba tamin'le ratsy, fa madio sy marina teo anatrehan'i Jesosy, ary moa zay fahadiovany sy fahamarina zay de tsy nanana anjara tamin'le ratsy ny dikan'izay, ary tsy afaka nitazona azy raha nijotra izy, nandeha tamin'ny fahamarinana izy, tory ny fanafahana. Ho anao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mba hatonga anao atohatra ny devoly, de mila zato isan-jato an'i Jesosy ianao. Tsy misy firaisana tsokombakomba amin'ny fahotana, tsy misy fitiavana an'izao tontolo zao, tsy misy fahotana tehirizina, tsy misy ota miafina, fa mila madio taka ny rano eo anatrehan'i Jesosy. Ary rehefa tonga ny devoly, tsy afaka nameloka anao izy, tsy afaka hiteny ratsy anao izy, tsy afaka hiteny izy hoe mbola misy zavatra ho any amin'ny ranony, satria efa an Jesosy ianao. Ary zay ny nandresen'i Jesosy, ahafahanao matohatra ny devoly, ahafahanao mijoro, ahafahanao manohitra azy tsara, de tokony tsy misy anjarany devoly any aminao, tokony tsy misy anjarany devoly any aminao. Possible ave zany? Possible zany raha miaiky ny fahotanao ianao. Zay fahotanao rehetra de ozy ny tompo hoe le voniko tahaka ny fandevonana ny masoandro ny zavona vao marainy zany. Ny rahan'i Jesosy afaka manadio, mandevona ny fahotanao,
ary mahatonga anao olo marina eo anatrehan'ny tompo, ary izy hoe am'izao sisy zao aza mandeha intsony, aza manota ntsony, tsy mikolokolo fa hotana, tsy mikolokolo fa hotana, tsy makamamy fa hotana, tsy ty fa hotana. Possible ave zany no ny hery ny fanamasinao aminao, no ny hery Jesosy Kristy ao aminao, mahatonga anao itiany Jesosy, mahatonga anao tehanao ny sitrapony, mahatonga anao anda ny asan'ny maizina rehetra, ary de tsy manana anjara ao aminao izy. Rehefa tsy manana anjara ao aminao izy, maneho ny heriny am'izay Jesosy. Ametratanany ianao amarany, ho sitrany reny. Itory ny filazantsara ny fibebahany ianao, ho voakasika ny olona ary aiky ny fahotany, hibebaka izy. Amoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy ianao, hivoaka ny demonia. Anao fagagana ianao, alseo ny fagagana, noho n'inona satria tsy manana anjara ao aminao tsony ny devoly. Fa ny fanamasina no mitoetra ao anatinao. Ary rehefa miresaka amin'ny tompo ianao, enony ianao. Satria tsisy hevitra mampisaraka aminao tsony amin'ny tompo. Satria efa nifoanany rany Jesosy zany, efa nidioviny Jesosy zany, efa nao amariny zany, ary ianao efa mitoetra amin'ny finoana. Possible zany, noho ny azo fijaliana zay nanombona ny tena nota, nanombona n'lay olona taloha, nadevonana n'lay olona taloha, ny alanalevina tamin'i Jesosy, ary nitsangana amin'ny fiainam-baovao, aoka ho sainao zany, aoka ho heverinao zany, aoka ho finoanao zany. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Izay rehetra amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany, rehefa inonao ny herin'ny hazo fijaliana, izay mila toriana sy mila ambara. Rehefa inonao ny fananganan'Andriamanitra, rehefa inonao fa olom-baovao ianao amin'i Jesosy, manana fiainana vaovao ianao amin'i Jesosy, rehefa inonao fa nateraka avy any ambony ianao, ary tsy natyra olombelona intsony fa natyra fanahy no mibaiko ny maha-olombelona anao, dia manana fandresena mijoro ary tsy samikasika anao akory le ratsy. Satria ianao fa miala amin'ny fahotana, miala amin'izay tsy ankasitran'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny herin'ny fanamasina ao aminao, dia tsy manana anjara aminao le ratsy. Ary zay no natonga an' Jesosy rehefa nalainy ny devoly fanahy tany an'hevitra, ny alamaina ny devoly. Satria tsisy hevitra ty Jesosy ty izy fa ao amin'ny tomoa ny fanamasina, ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary tsisy hevitra ty Jesosy ty izy satria tena marina, tsy misy fitaka. Rehefa andeha anakana azy Petera hoe tsy sanatria aminao raha ombona ianao, ho atolotra ianao, ao hivoaka ianao ry Satana ozy mantsy amin'ny Petera. Fa fatafitohinana amiko ianao fa tsy misaina n'izay an'Andriamanitra ianao fa misaina ny an'olombelona. Rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana izy, tsy hita zay eloka. Pilato ary nanasa tanana, tsy nanana anjara taminy ilay ratsy, ary nandresy izy nitondra ny fandresena. Mpianatra Jesosy ianao, mitondra ny ampahan'ny anaran'i Jesosy ianao hoe kristianina, raha tena marina tokoa zany, manana ny fanahy masina ianao, tsy miray tsokombakomba amin'izao tontolo zao, tsy misy fiombonana ota, tsy misy ota miafina, 100% Jesosy mandehana. Ny herin'ny tompo no herinao, ny fahazavan'ny tompo ny fahazavanao, ny afon'ny fanahy masina ao aminao. Tahaka zany tsy nisy nanakiana n'andro Daniel fa ny fivavahana sisa no nilana vanina taminy, fa marina daholo izy tamin'izay nalehany rehetra. Ary rehefa nalatsaka tao an-davaky ny liona izy, tsy nisy nahafaty azy ny liona, ny kombombava ny liona, satria tsy manana anjara tany amin'ny Daniel ny liona. Efa niteneniko zay fa mbola veriko ihany, tsy nanana anjara tao amin'ny Daniel ny liona dia tsy nakasika azy izy. Tahaka zany Sadraka sy Mesaka sy Abednego, tsy nisy nanakiana anazy na inona na inona. Fa noho ny fivavahany koa no natonga anazy nalefa tao anaty afo, na prety na impito avoeny noho ny isan'andro. Fa nola izy manana ny herin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra, ary tsy nisy firaisana tsokombakomba tamin'le ratsy, tsy nandaitra tamin'ny afo. Ary nisy olona anankiray tahaka ny tarehan'ny zanak'olona ozy izy, nanampy azy telo latao, Jesosy Kristy zany. Ianao ihany koa rehefa miandany amin'ny Jesosy, ankahalany eo l'olona, andrapirapy anao l'olona, ametaka anarana anao ny olona, hiteny ratsy anao ny olona, fa Jesosy momba anao, Jesosy mitahiry anao, Jesosy manafiery anao, ary Jesosy manamarina anao, tsy andairan'ilay fahavalo ianao, tsy ho kasihan'ilay fahavalo ianao, tsy ho potika ianao, satria miorina, mitoetra ao amin'ny fiareniny izay aniavo indrindra ao amin'ny Jesosy Kristy, monina eo ambanin'ny aloko ny tsito, tsy misy mahakasika, tsy misy maharombaka anao eo ampelantanan'i Jesosy, satria tsy matorina rendrena manampiandry ny Israely,
jesosy kristy zany tsy matona rendremana ny mpiandry anao de jesosy kristy zany azo antoka ny fandresenao, azo antoka ny fahamasinanao, azo antoka ny fiampiasan' jesosy ianao mahery vaika, azo antoka ny tsy fahalavonao sy ny sy ny tsy faharesenao satria ilay mpandresiny miaraka aminao de jesosy kristy mandresy fahotana, mandresy nyzao tontolo zao, mandresy ny nofo, mandresy ny asan'ny maizina rehetra satria jesosy no velonao anatinao. Mila fiainana ny olona am'izao fotoana fa tsy resaka ambava mandehana ianao na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any, torio jesosy, ambarao jesosy, tsisy anjaran'lay ratsy eo aminao ary eneo ny voninahiny aminao jesosy. Halleloia, amen.